Mbola fifaliana mandrakariva no ifampiarabana amintsika indray amin'ny alalan'izao fandarana izao. Irinay tokoa fa sy mino izay fa mbola liana trany isika tsara avy hanaraka sy haino ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'izao taridana izay hoentin'ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana olona izao. Mialohan'ny hanombohan'ny izao famelabelarana izao dia manasa antsika tsara avy indray hanondrika alohantsika hivavaka isika. Tompoandriamanitra iray mbola misaotra anao izay satria mbola manana tombon'andro indray afaka hanohy izao famelabelarana izao amin'ity andro fahatelo ity. Hampangino Andriamanitra ny feo rehetra izay mety ho alefan'ilay fahavalo hanelingelenana anay ary aoka ampifatoka ny fosainam-pananay ianao ametaridalana anay amin'ilay fanahy ny fahendrena amin'ny afatra rehetra izay hoenona eto ary ny tenako izay fitaovana fotsiny ihany dia hanositra molotra ianao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy ny tonoana mivavaka. Amen. Eny araka ny hitantsika fa ny lohahevitra zana-dohahevitra izay hitantsika androany indray ao anatin'ilay hoe ny fahasalamako feoniza no arahiko, toro-hevitr'iza no arahiko dia mitondra lohateny hoe ianaro ny tenin'Andriamanitra. Hojerentsika vetivetika ny fampitinana izay fa hitantsika tamin'ireo roa andro izay niarahantsika teto dia tsy inona izany fa teboka anankiroa izay mifototra amin'ilay hoe maniry hanoro lalana antsika Andriamanitra. Izay ny fampitinana ilay andro voalohany milaza hoe maniry hanoro lalana antsika Andriamanitra. Ny andro faharoa kosa dia manamafy fa tokony ary mila mifankazatra amin'Andriamanitra isika alalantsika indrindrandrindra ny feoany. Arak'izay taridalana hitantsika tamin'ny andro faharoa ny vavaka ny tenin'Andriamanitra no anisan'ny fomba izay ahafahantsika mahalala ny feon'Andriamanitra. Ka inona ary no tombontsoa mety ho azontsika ary tokony ho azontsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Hitantsika izany ao amin'ny ohabolana toko faharoa ny andinin'ny fahaenina vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa Jehova no manome fahendrena avy amin'ny vavany no iavian'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina. Hitantsika fa fahendrena no azontsika avy amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Ahoana kosa ny voalaza amin'ny Salamo 7:1 ny andiny fahasivy teny haintsika loatra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalan-kalehany tsy ho valoto ny fitandremana araka ny teninao. Hitantsika fa miaro ny lalan-kalehan'ny zatovo ary isika rehetra mba tsy ho voaloto ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Inona ihany koa ny tombontsoa azo avy amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Salamo 7:1 ny andiny fa 7:20 ka hatramin'ny 100 dia vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mampahendry mihoatra noho ny fahavaloko satria ato amiko mandrakizay ireny. Hendry noho ny mpampianatra rehetra aho satria ny teny vavolombelonao no fisaintsainako. Hendry noho ny antom-panao satria ny didinao no ny tandremako. Mampahendry ry hava-malala ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Ilay teny malaza ihany koa dia vakitsika amin'ny Salamo 7:1 ny andiny fa 5:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fa nilo ny tongotritsika sy ny fanazavana ny lalan'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Inona koa ary ny tombontsoa azo avy amin'ny fandiniana ity tenin'Andriamanitra ity. Ao amin'ny boky anankiray nosoratany ity mpanoratra malaza antsoina hoe Ellen White ny fanabeazana kristiana dia milaza toy izao. Voarakitra ao amin'ny baiboly avokoa ireo fitsipika rehetra ilaina ho takatry ny olombelona mba ahafahany miaina eto sy any amin'ilay fiainana ho avy ary afaka mahatakatra ireo fitsipika ireo avokoa ny rehetra. Hitantsika fa manome fitsipika taridalana ary takatritsika olombelona ny tenin'Andriamanitra raha diniantsika tokoa izany ary afaka mahatakatra izany avokoa ny olona rehetra tsy hankanavaka. Ny tombontsoa azo avy amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia voalaza ao amin'ny boky anankiray izay nosoratan'ity mpanompo vavy ny tompo ity ihany ao amin'ilay dia ao amin'ny Kristy dia milaza toy izao. Tsy misy zavatra mety hatanjaka koa ny saina mihoatra noho ny fandiniana ny soratra masina. Tsy misy boky hafa manan-kery hanandratra ny eritreritra hanatanjaka ny toe-tsaina tahaka ireo fahamarinana malalaka sy mampamendrika hita ao amin'ny baiboly.
raha ny tenin'Andriamanitra no dinihana arak'izay tokony andiniana azy dia hanana saina malalaka sy toetra mendrika ary faharetana amin'izay kasainy atao ny olona ary indrindra no saika tsy hita afa-tsy indraindray foana amin'izao andro iainantsika izao. Hitantsika fa mampatanjaka koa ny saina ny fandinihana baiboly ary tsisy boky manam-paharotaka n'ity baiboly ity ary ananantsika toetra mendrika izany. Inona koa ny tombontsoa azo amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra? Manoro ny lalana tokony izorana amin'ny lafiny rehetra ny tenin'Andriamanitra. Mampatsilo sy mampatanjaka ny saina ary mampiorina ny toetra tsara ao anatintsika izany. Inona tokoa ary ny tokony atao handraisantsika izany tombontsoa rehetra izany? Ny boky voasoratra ity mpanompo vavy ny tompo ity ihany dia ny rahavavy Ellen White ao amin'ilay dio amin'ny Kristy dia milaza toy izao: tsy tokony handray ny fanambaran'olona na iza ny amin'izay ampianarin'ny soratra masina isika fa ny tenantsika mihitsy no tokony handinika ny tenin'Andriamanitra. Raha ny olo-kafa no avelantsika hevitra ho antsika dia hikolepaka ny hafanampontsika ary ho botry ny fahaizantsika. Ny herin-tsaina ambony dia tonga hetry noho ny tsy fampiasana azy amin'ny zavatra mendrika hifantohany ka very ny fahaizany handray hevi-dalina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany fa tokony isika ihany no handinika ny tenin'Andriamanitra, tsy mila fanambaran'ny olona na iza izany. Inona koa ary ny tokony ataontsika? Ataoko handraisako izany tombontsoa rehetra izany dia boky anankiray koa mbola soratana ity mpanompo vavy ny tompo ity ihany ao amin'ilay fanabeazana kristianina dia mivaky toy izao: izay mandinika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fatsoram-po sy vonona ny ampianarina ka mikatsaka izay atakarana ireo fahamarinana ao dia ho vaotaona hifandray amin'ny mpanao azy ka tsy hisy fetra ny fahafahan'ny tombo sy mivelatra raha tsy noho ny safidiny iriry ihany. Mahafinaritra izany ry mpiray fanantenana malala. Inona koa ary ny tokony ataontsika ho ataoko handraisako ny tombontsoa rehetra mahakasika ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra? Mbola ny boky ao amin'ny dio amin'ny Kristy ihany no vakiantsika. Nefa raha atao ankamehana ny famakiana ny soratra masina dia kely foana ny soa amin'izany. Angamba misy olona mavaky ny baiboly manontolo nefa tsy mahita ny hatsarany na mahalala ny heviny lalina sady miafina. Fandinihana andininy anankiray dinihana amin'ny ambara-pahazo tsara ny heviny sy ambara-pahazavana izany ikambany amin'ny drafi-pamonjena dia mahasoa noho ny mamaky toko maro. Andininy iray kely ihany dia vakitsika ampifatohana ahafahana matakatra ny zavatra rehetra. Inona koa ary ny tokony ataoko handraisana ny tombontsoa rehetra izany? Ny boky dio amin'ny Kristy mbola manamafy toy izao: tsy afaka ahazo fahendrena isika raha tsy mikendry fatratra sy mandinika amin'ny mpivavahana. Tsotra ny teny sasany ao amin'ny soratra masina ka mora azo, fa ny sasany kosa lalina ka tsy mety ho azo avy hatrany. Tsy maintsy ampifampitahiana ny teny amin'ny soratra masina. Tsy maintsy misy fikaroana lalina sy fiheverana fatratra arahimbavaka amin'ny anaovana izany. Izy vokatsoa lehibe ny fandinihana toy izany. Toy ny mpitady vatosoa mahita tsoriabatsoa voafina ao ambany vonin-tany no ahitana izay mikaroka ampaharetana ny tenin'Andriamanitra. Ho toy ny rakitra miafina ka ahita ny fahamarinana ambony vidy indrindra. Ahoana ary ny fomba hianarana ny tenin'Andriamanitra? Ahoana ny fomba fianarana ity tenin'Andriamanitra ity? Voalohany indrindra, manao ny tenin'Andriamanitra ho ambony indrindra. Manao ny tenin'Andriamanitra ho ambony indrindra izao sy ianao ary mandinika ny teny ho an'ny tena. Ny faharoa, mila manana toe-tsaina sy toe-po manetry tena, miala amin'ilay izao sy ianao ary vonona ny anatra. Ny teboka fahatelo dia izao: mivavaka alohan'ny andinihana ny tenin'Andriamanitra. Aza adino ny mivavaka mandrakariva alohan'ny andinihana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fahaefatra dia andiny vitsivitsy izany no ianarana isaky ny mianatra. Andiny vitsivitsy ihany no ianarana isaky ny mianatra. Ny teboka manaraka dia izao: aoka hisy baiboly foana eny aminao ary vakio isaky ny misy fotoana. Ataovy mihoatra lavitra tokony fitazomantsika ndre ny finday izay ankamamintsika ireny. Ny fitazomantsika tsy isarahantsika amin'ny ty tenin'Andriamanitra ity. Ary farany dia aoka anana faharetana ary ampita andininy anankiray
amin'ny andininy hafa. Ary ny malohany amaranana anazy dia tiana ny teny hoe aoka hoantsika tahaka ny tenin'ny mpanompo ny tompo ao anatin'ny baiboly ny tenin'Andriamanitra, aoka hoantsika ny tenin'Andriamanitra fa hiaro asy ianao zany amin'ny fitaka amin'izao andro farany izao. Misy teny hoentina amintsika ety ampisaintsaina antsika ao amin'ny boky ny herin'ny fanandrana izay nisoratan'ny mpanompo vavin'ny tompo manao toy izao hoe izay nazoto nianatra ny soratra masina ihany ary izay nandray ny fitiavana ny fahamarinana ihany no voaharo amin'ny fitaka mahery vaika izay amabo an'izao tontolo izao. Amin'ny alalan'ny teny vavolombelona amin'ny baiboly no hamantarany an'ilay mpamitaka miova endrika, hipaika ho an'ny rehetra ny ora fisedrana, ny fanasivanana hataony fakapanahy no ampiseho ny kristiana tena izy marina tokoa. Moa ve tafahorina mafy eo amin'ny tenin'Andriamanitra ny vahoaka ka tsy lefitra na dia amin'izay voaporofony retsim-pandreny mazava aza? Moa ve hifikitra amin'ny baiboly rery ihany izy rehefa tonga ny fotoan-tsarotra toy izany? Raha azo atao dia hosakana Satana ny fiomanana mba hijoroana amin'io andro io. Ny fahasalamako toro-hevitr'iza no arahiko. Izany no tiana hoentina ampisaintsaina antsika amin'ny alalan'izao fandarana izao, ka izao mangataka amintsika mba hangataka ny tompo mba ho fototry ny fiainako. Izao sy ianao ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia horenao ny feony ka tsy ho voafitaka ianao na dia eo aza ireo fitaka mahery vaika izay alefan'ilay fahavalo dia Satana amin'izao andro farany izao. Hano sy velomy ny tenin'Andriamanitra fa hitondra fiainana ho azy ho anao zany. Araka ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ao Mateo 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy mofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Ho tanteraka amintsika anezany teny izany. Hivavaka isika mialoha ny amaranana tanteraka izao fotoana izao. Hivavaka isika. Tompoandriamanitra, mbola misaotra anao izay satria mbola velom-pananarana natratra n'ity fandarana ity indray. Na eno izany hafatra avy aminao izany. Ary mifona aminao amin'ny fanesiavana ireo tsy finoana, tsy fandiniana ny teninao fa fanaovana lohalarana ireo zavatra mahafinaritra anay eto amin'ity tany ity ka tsy ahafahanay maheno mandre ny feonao. Amin'izao sisa Andriamanitra toan'ny hery ny fanapahan-kevitra izay horaisinay ahafahanay mahalala ny feonao dia ny fandiniana ny teninao, fanokanana fotoana amin'ny tontolo androm-piainanay hifandraisana aminao amin'ny alalan'ny vavaka, fandiniana ny teninao, ny sorata ao anatinay, ny fizaozahoana, ny hevitra mibahana sy ny zavatra rehetra izay nielingelenan'ny Satananay ka ho voaomana izay amin'ilay fotoan-tsarotra izay efa manangasanga ho avy tsy ho ela ka mba ho anisany ho voavontsy izay ary tsy voafitaka amin'ireo taridalana maro samihafa izay alefan'ny ilay fahavalo izay mahavery hevitra an'izao tontolo izao. Dia misaotra Jesosy ny amin'izany taridalana rehetra izay ataonao aminay fa amin'ny anaranao ihany tonoana mivavaka. Amen. Dia misaotra indrindra antsika tsara avy tamin'ny fanarahana izao fandarana izao indray dia mirary ny fitahian'ny tompo antsika tsara avy ho amin'ny fandarana manaraka indray.